fantatra ho fotoana izao andro faefatra amin'ilay lohateny lehibe hoe ireo fagagana fito ao amin'ny filazantsara no saratany jaona isika nio. Mino afa mety izay fotoana 3 andro izay fanaratsika izay lesona izany dia betsaka ny zavatra mety efa ndraisinao. Androany indrayntsika dia anaraka lohateny vaovao izay ampahery anao. Alohan'izany anefa dia andrehery isika ary isy fafaka koa atao. Cool.
ary vavaka arsika. Dia raha sy laza ary voninahitra no atolotra ao anao ry iray malalo noho ny fitantananao anay sy noho ny famondraponao taminay ka mbola afaka mihaino izao ny teninao izany indray izay. Ainganay izany teny izany dia mahamelombelona ny fanahinay ary mba tonga anay ho vonina hatrany ihany koa amin'ilay fitsananao lehibe fandroany indray. Minaran'i Jesosy, amen. Raha hofitintsika ny omaly dia tantarana lehilahy iray marary ny paralesisa nahitra ny 17 taona izany ary nosotranin'i Jesosy tamin'ny andro sabata izany lehilahy izany. Izany dia nataon'i Jesosy mba hitenena amintsika fa tsara ho tandremana mandrakariva ny sabata ary io andro koa no fahatsiarovana ny namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao ary tia no fotoana manokana ihany koa mba hanomezana fo vaovao ho anao ihany koa izany sabata izany. Anio isika dia hitondra lohateny vaovao indray, ray vaovao indray hoe famantarana ny fanafahana. Fahagagana anankiray izay nataon'i Jesosy hafa indray no entina amintsika. Hitondra lohateny hoe fampitomboana ny mofo. Koa manasantsika ary mba heno an'izany hatramin'ny farany. Amafisina ny fiarabana ho antsika rehetra indray amin'ity takariva ity. Isaorantsika Andriamanitra noho ny famondram-pony sy ny fitahiny mbola afaka miaraka indray isika amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Mbola ao anatin'ny lohahevitra lehibe izay ianarantsika tao anatin'ity herinandro ity ihany isika dia ilay lohahevitra manao hoe ireo fahagagana 7 ao amin'ny filazantsara nosoratany Jaona. Amin'ity androany ity dia hianatra ny fahagagana 4 isika. Ny lohateny nampitondraina n'izany dia natao hoe fampitomboana ny mofo, famantarana ny fanafahana. Fampitomboana ny mofo, famantarana ny fanafahana. Ndao hiaraka hamaky avy hatrany isika ny fanambarana ao amin'ny filazantsara nosoratany Jaona toko 9 manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 4. Jaona toko 9 ary ny 1 ka hatramin'ny 4. Rehefa afaka izany dia niala teo Jesosy ka lasa nita ny ranomasin'i Galilia dia ny ranomasin'i Tiberiasy izany. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy no nahitany famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Jesosy niakatra tao an-tendrombohitra dia nipetraka tao mba amin'ny mpianany. Fa efa akaiky ny Paska, ilay andro firavoravon'ny Jiosy. Jesosy nanompo ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanantona azy. Dia hoy izy tamin'i Filipo, aiza nividianantsika mofo ho an'ireo. Ao amin'ny Jaona toko 9 dia miverina eo Jerosalema indray Jesosy. Azo lazaina hoe miverina fandroany, fantelony eo Jerosalema izy ankehitriny. Ary eo amoron'ny ranon'ny Galilia no miseho ny tantara eo amin'ity Jaona toko 9 ity. Eo amin'ny 2 dia tsipihany sorotsoritany mazava ny fisehon-javatra. Hoy ny fanambarana ao amin'ny Jaona toko 9 ary ny 2. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy no nahitany famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Satria nahita fahagagana reto vahoaka, satria nahita famantarana reto vahoaka, dia nanaraka an' Jesosy izy ireo. Araka ny anarantsika nandritry n'ity herinandro ity dia misy karazan'olona 4 reo olona manara-dia an' Jesosy. Ndao averintsika kely izay lesona izay. Ny voalohany ny karazany voalohany dia ireo olona manaraka kanefa tsy mety mino an'i Kristy. Mandany tsy ino an' Jesosy Kristy izy ireo. Na dia maro ara ny fahagagana hitany, na dia maro ara ny famantarana hitany dia mbola miandry Mesia hafa izy ireo. Ny karazany faharoa dia ireo nino ny fahagagana fotsiny. Nino zany izy ireo fa tena fahagagana iny nataon'i Jesosy iny. Ary dia variana mijery an'izay toe-javatra izay fotsiny izy. Ohatra ny mamonjy an'ilay fihetsiketsehana fotsiny izy, mandeha ary dia mandeha atsy, fa tsy mety tonga eo amin'ny finoanan'i Jesosy, fa ny fahagagana fotsiny no inony. Ny karazan'olona fahatelo dia ireo mino ny tondroany fahagagana. Dia Jesosy izany.
zany hoe nandray an' jesosy izy ireo rehefa nahita ny fahagagana izy ireo a dia nandray an' jesosy nino an' jesosy ary nino izy ireo fa jesosy no kristy ary izy no mesia anafaka ity taranak'olombelona ity ary anisan'izany izy zay manaraka ny fandarana rehetra ny karazan'olona faefatra dia ireo karazan'olona mino alohany ahitana famantarana zany hoe mbola tsy nisy fitsapana mbola tsy nisy famantarana hitany mbola tsy nisy fahagagana hitany a dia efa nino izy ary ny ohatra raisika amin'io a dia lay tandapa izay mipetraka sy ny asa tao amin'ny lapany Herode Antefasy nino izy na dia mbola tsy hitany ny fahatanterahany teny nambaran'i Jesosy ka dia nino alohany ahitana fahagagana izy io no modely ho antsika rehetra io ka ireto vahoaka be izay nanaraka an' Jesosy rehetra zany dia mizara amin'ireo karazany efatra reo zany izy ireo misy karazany voalohany eo zany dia misy karazany faharoa dia misy karazany fahatelo ary misy karazany fahaefatra ary nahagaga dia zao miandry fahagagana izy ireo miandry famantarana izy ireo zavatra manaitra ihany koa zany dia izao ny jaona toko fahenina sy ny nomeri toko faharaiky ambin'ny folo a dia misy itovizana be deaibe ao amin'ny nomeri toko faharaiky ambin'ny folo mantsy i Mosesy lay mpitarika ny zanak'Israely dia niatrika vahoaka mimonmonona noho tsy fisiny sakafo ao amin'ny nomeri toko faharaiky ambin'ny folo misy an'izany tantara izany ary dia nametra-panontaniana tamin'ny tena ny Mosesy manao hoe aiza ny ahitana sakafo amikisana ireto vahoaka be deaibe reto fa ato amin'ny jaona toko fahenina kosa dia i Jesosy ny ray no miatrika vahoaka betsaka zay nona ihany koa ary nametraka fanontaniana tamin'ny Filipo izy manao hoe aiza ny ividianantsika mofo ho an'ny reto zao no valiteny men'ny Filipo tantaraina ao amin'ny filazantsara ny soratany jaona toko fahenina ary ny andiny ny fahafito sy ny fahavalo ary ny fahasivy Filipo namaly azy hoe na dia mofo vidiana denari 200 aza tsy ampy azy rehetra hananany kely avy ny mpianatra anankiray dia Andrea rahalahin'ny Simona Petera laza taminy hoe misy zazalahy anankiray manana mofo vary ordia 5 azany rano madinika 2 fa ampo amin'inona moa zany ho amin'izao olona betsaka izao ny valiten'ny Filipo dia mazava na dia manam-bola be deaibe ary tsika na dia mitovy amina denari 200 ary ny vola ividanantsika mofo andanantsika metsena raha oharina amin'izao be deaibe zao raha oharina amin'izao vahoaka be deaibe zao dia azo antoka fa na dia samy manana kely tapa-mofo aza dia tsy mbola ho ampy an'ireo olona be deaibe ireo so ihany fa teo i Andrea zay avy nandeha tena tsy efatsefaky ny vahoaka teny ary dia nitondra vaovao mahafaly izy misy zazalahy anankiray ao a zay vonona hanaraka ny fampianaran'i Jesosy mandritra ny tontolo ny andro ary dia efa nomeny ny mamany ny reniny sakafo izy ka izy dia manana mofo 5 sezan-drano 2 kanefa raha io mofo 5 sezan-drano 2 io fotsiny a na dia mbola samy manana kely avy azy tsy ampo an'ireo olona be deaibe izay manaraka an' Jesosy tadidio tsara fa efa nitombotra ny Paska amin'ny vanim-potoana io ary tsy mahafaly ny Romanina loatra ity fety jiosy anankiray ity ny antony dia zao satria etsy an-daniny a marobe ny olona tonga ao Jerosalema hiakatra ao Jerosalema ary hiteraka fahasimbana be deaibe na ho an'ny tanàna na ho an'ny tontolo iainana izany vahoaka betsaka izany faharoa etsakilany a ireo jiosy reto dia ny saintsaina mandraka riva ny fanafahana azy ireo tao Egipta koa tsy dia nankasitrahan'ny Romanina velively ny saintsainan'izy ireo ny ho fanafahana azy ireo eo ambany ziogany Romanina ankilany koa nefa misy olona maniry ampiakatra an' Jesosy ho mpanjaka vokatra ireo rehetrarehetra reo dia azo lazaina hoe enjakenjana ihany ny toedra raha rehetra manampitrotraka moa ny zelota zay mandrisika ny jiosy ikomy amin'ny Romanina koa dia ireo zany ny tontolo kevitra nisy mialohan'ny fahagagana zay nataon'i Jesosy ingay Joseph Flavius ilay mpahay tantara jiosy dia napahafantatra antsika fa amin'ny fetin'ny Paska
dia nantsony pilato ireo miaramila fiandry nomena andraikitra hitandro filaminana eny amin'ny toerana fivoriam-bahoaka sy ny manodidina ny tempoly mba anara-maso so misy fikomina. Natao zany a natao ny fomba rehetrarehetra mba ahatonga ny filaminana zany ho amin'ny tokony ho izy. Ary ny zavatra tena natahoran'ny jiosy koa akoatran'izay a dia reto miaramila romanina izay toa sasa. Ary ny tena atahoran'izy ireo a dia sao de hiditra ao amin'ny faritra masina ao amin'ny tempoly reto miaramila romanina zay jentilisa ary tsy tokony hiditra animba ny fahamasinana izany tempoly izany. Dikan'izany de zao ny jiosy rehetra mihitsy na firy-taona de samy miomana ho amin'ity paska ity ary miandrandra indrindrandrindra ny sakafony paska. Miandrandra ny sakafony paska io izy ireo ary mieritreritra izy ireo fa amin'ny fiaingana avy tany amin'ny tanympanandevozana amin'ny fiampitana ny ranomasina mena ary amin'ny manana latsak'Andriamanitra avy any an-danitra ary amin'ilay rano izay mikorina avy eo amin'ny vatolampy dia zay rehetrarehetra zay ny fankalazana ny paska ary mieritreritra n'izany rehetrarehetra zany izy ireo. Koa Jesosy dia mipetraka eo amorony ranomasin'ny Galilia miatrika ireto vahoaka nona paska ny andro nona izy ireo tsy manana sakafo izy ireo ary tsy ny sakafo ihany tsy misy fa hatramin'ny fandriam-pahalemana dia tsy nisy avokoa. Ny vahoaka dia efa nandre tao amin'ny sinagoga ny fampianarana miakasika ny diabe ary fantatra izy ireo tsara ny tantaran'ny mofo ny latsaka avy any an-danitra izay mamelona sy mahavoky ny zanak'Israely samy nanangona izay zakany. Fantatra izy ireo ny tantarany mana koa ramseho ity fahagagana izay hoenarantsika ity dia hoetreretin'izy ireo ho fitahiana sy fahagagana manokana avy amin'Andriamanitra izany. Ny tena olana mantsy de izao araky ny nambarantsika teo tsy ny sakafo ihany angeny tsy nisy fa na ny filaminana na ny fahafahana dia saika voafehitra avokoa. Indro Jesosy nandray ny mofo varory dia 5 azany ranomaina 2 ary dia nanomboka namoky ny vahoaka. Ny soratra masina dia milaza fa nihinana arak'izay nilainy ny olona rehetra eo amin'ny 120 misy an'izany. Marina fa misy anthropologue niaina tamin'ny nianatra manokana na nikaroka manokana ny fiainan'ny olona tany Palestina tamin'ny taonjato voalohany izay nanambara fa ny akamaroam-ponina tany Palestina dia tsy ampy sakafo avokoa tamin'ny vanim-potoana io. Ary ny sasany tamin'izy ireo ara dia azo lazaina hoe mitrongo voaomana mihitsy. Koa tena mahaliana azy ireo zany ny afantarana sy ny ahafahana mihinana arak'izay ilainy ity fahagagana izay ataon'i Jesosy ity. Fifaliana ho azy ireo zany ny hihinana ny mofo sy ny azany rano vokatry ny fahagagana izay ataon'i Jesosy. Ndao iverenantsika ny famakinany Jaona 4. Jaona 4 ny 10 ka hatramin'ny 17. Ary hoy Jesosy asevy mipetraka ny olona ary nisy ahatra be teo ka nipetraka ny lehilahy tokony ho 5,000 ny isany. Dia nandray ny mofo Jesosy ary rehefa nisaotra dia nizara izany tamin'izay nipetraka ny hinana izy ary ny azany rano koa arak'izay nilainy. Ary rehefa voky ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany angonony sisa tsy lany mba tsy hisy ho very. Dia nangonona ka nahafeno arina 12 sombotsombony mofo varory dia 5 izay ambony tsy lany ny hinanana. Misy rafitra, misy lamina apetraka Kristy mazava tsara eo. Kristy dia tompony fandaminana ary anatin'ny fandaminana nanaovany zavatra rehetrarehetra. Eo amin'ny 10 dia hozy izy hoe asevy mipetraka ny olona na lamina aloha lasaina mipetraka aloha mety natsitokitoky ihany koa arangamba dia natao ny fanisana. Rehefa natao ny fanisana dia voalaza fa misy lehilahy izy izay tokotoko no eo amin'ny 5,000 no isany ary dia nanomboka nandray ny mofo amin'izay Jesosy. Naka ny mofo
vary de or de adimy tena tanany mpianatra Jesosy sy lay azan-drano madinika roa. Ary rehefa nipetraka ny lehilahy nipetraka ny vahoaka dia nanomboka nivavaka izy. Ary rehefa avy nivavaka Jesosy dia nanomboka ny zara izany mofo ho izany ho an'ny vahoaka sy ny azan-drano ho an'ny vahoaka. Mario tsara le hoe mofo 5 azan-drano 2 dia nivavaka izy ary nisy fahatokiana tanteraka n'Andriamanitra tao dia navoky lehilahy mihoatra ny 5,000. Isy lesona sarobidy ao anatin'izany fahagagana nataon'i Jesosy izany. Nandamina aloha izy, nalamina aloha ny vahoaka, nalaina ny mofo sy ny azan-drano, noentina mbavaka, napetraka teo ampelantanan'Andriamanitra, fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra ny dikan'izany ary navoky lehilahy mihoatra ny 5,000. Te resaka aminao amin'ny fomba manokana amin'ity hariva ity. Raha ny fiainantsika kehitriny dia mitovy tsy misy valaka amin'ny fiainan'ny zanak'Israely ny jiosy tamin'ny fotoan'andro. Ao anatin'ny fahasairana antsika, ao anatin'ny zavatsarotra iainana isika kehitriny, ny vola eo ampelantanantsika dia ohatra ny ranomasina arakaraka ny isotroana azy nohatra ny mampangetaheta, arakaraka ny ananana ny vola nohatra ny voamaika tsy ampy. Fa ny fahagagana izay nataon'i Jesosy dia ohatra tsara, lesona tsara ho antsika rehetrarehetra. Vavaka fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra. Hoentina nofo 5 sy ny azan-drano 2 kely zany raha oharina amin'ny lehilahy 5,000 hihinana azy. Fa rehefa ampiana vavaka sy fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra dia hahavoky lehilahy mihoatra ny 5,000. Lesona anankiray ampianaran'ny Baiboly no tiako hisariana ny saintsika rehetra amin'ity hariva ity. Dia ilay lesona efa tranainy kanefa mbola marina ankehitriny, lesona efa be ny miaina azy kanefa mbola marina ankehitriny, dia mitovy amin'izany hoe fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra vavaka ka na dia kely aza dia ain'Andriamanitra ny mampitombo azy, ain'Andriamanitra ny mahatonga azy ahavoky lehilahy mihoatra ny 5,000. Zao no fanambarana omeny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Malaki 4:9 ka hatramin'ny 12. Androban'Andriamanitra va ny olona no androba ianareo? Nefa hoy ianareo amin'inona moa no androbana ianao? Amin'ny fahafolokarena sy ny fanatitra. Voaozina amin'ny ozina ianareo, nefa izao ndrobainareo. Ary izao ianareo rehetra izay firenena izao, entinareo ny fahafolokarena ho ao an-trano fireketako mba hasinkanina ao an-tranoko. Ary izao toetra amin'izany o Jehovah tompony maro, raha tsy voako ny varavaranlanitra ho anareo ka ampidinako ny fitahiana manana ambiampy ho anareo. Asiko teny mafy ny valala noho ny aminareo, ka tsy hanimba ny vokatra ny tany intsony ireny, ka dia havanim-boa ny voalobokareo any an-tsaha. Hoy Jehovah tompony maro. Ary ianareo ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra, ary ho tany mafinaritra ianareo. Hoy Jehovah tompony maro. Malaki 4:9 ka hatramin'ny 12. Kely lay mofo 5 sy ny azan-drano 2 raha oharina amin'ny olona hihinana azy 5,000. Kanefa rehefa apetraka eo ampelantanan'Andriamanitra izany, rehefa misy fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra izany, tahaka ny nataon'i Jesosy, dia ampy ahavoky olona 5,000. Ny fanandramana izay resahana ao amin'ny bokin'ny Malaki 4 dia fanandramana mahakasika ny ampahafolony. Rehefa mandray karama ny olona anankiray, rehefa mandray fitahinana tombarotra ny olona anankiray, ka mahatoko tanteraka an'Andriamanitra izy, mahatoko tanteraka ny tenin'Andriamanitra izay nivakiana teo izy, asorony ny ampahafolony, ka le ambony iny le kely sisa araky ny fahitantsika azy amin'ny maha-olombelona antsika iny, iny kely iny dia ahavoky olona mihoatra ny 5,000. Fanandramana efa nisy hatramin'izay izany, ary tian'Andriamanitra mba hiaina ny vahoakany ihany koa anaovantsika fanandramana amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Raha ny vola iainantsika andavanandro dia kely,
fa ny tsy ambaratelo zay resahany baiboly a dia ity fanandramana ny ainan' jesosy izay ampianaran' jesosy atsika amin'nyity ariva ity. Ny ampafolony a dia kajina tsotra amin'le hoe raha mandray arivo ariary ianao zaraina folo lay arivo ariary, zany hoe in'lay ampahafolony iny zany arivo ariary misy ariary zato ao, iny ariary zato iny an'Andriamanitra iny, tsy atsika olombelona iny fa an'Andriamanitra iny. Ary lay 700 ambony kosa iny a hoaninao, ampiasainao, anaovanao an'izay fandaniana rehetra tokony ataonao. Ary ny 7/10 iny a iny a dia ho tahian'Andriamanitra manokana iny, ary ho hitanao fa anaovan'Andriamanitra fahagagana iny, dia ho ampy ho amin'ny volana anankiray, ampy ho amin'ny fiarovana ny fiainanao. Ary ho hitanao fa iny 7/10 le 700 ambony iny a dia ahavoky an'le olona 5,000 tahaka ny nataony Jesosy. Tiako ny milaza amintsika rehetrarehetra fa lesona efa nisy hatramin'ny testamenta taloha izany lesona mahakasika ny ampahafolony izany. Ohatra i Abrahama ohatra dia namerina ny ampahafolony tany amin'ilay mpisorona anankiray atao hoe Melkisedeka. Nomeny Abrahama ny ampahafolony zavatra rehetra. Zao ny fanambarana ao amin'ny Genesis 7:20 ary 9:20 dia nomeny Abrahama azo izy ny ampahafolony zavatra rehetra. Nanana finoana i Abrahama, nahatoky tanteraka an'Andriamanitra i Abrahama, nahatoky izy fa averina ny amin'Andriamanitra zay anjaran'Andriamanitra, ary zay anjaranao a dia azonao hoanina. Fa ny anjaran'Andriamanitra dia averina ary vokatra zay dia ho tahian'Andriamanitra i Abrahama. Zao no fanambarana tamin'ny vanim-potoana nionany Abrahama tamin'ny Melkisedeka mpisorona, ambaran'ny testamenta vaovao ao amin'ny Hebreo 7 ny 1 ka hatramin'ny 10. Fa io Melkisedeka io izy izay mpanjakan'ny Salema sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra, ilay nitsenany Abrahama rehefa niverina avy nandresy ny mpanjaka maro izy ka nitsodrano azy, sady nomeny Abrahama ny ampahafolony zavatra rehetra azy. Voalohany raha dika ny anarany dia mpanjaka ny fahamarinana, dia vao mpanjaka ny Salema koa, izany hoe mpanjaka ny fiadanana, tsy manandray tsy manandreny, tsy manana tantaram-pirazanana, tsy manana voalohan'andro na faran'ny fiainana, fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra. Izy dia mitoetra ho mpisorona mandrakizay, ary vero ny alehibean'io lehilahy io izay nomeny Abrahama patriarka ny ampahafolony izay tsara tamin'ny zavatra nobaboina. I Abrahama dia nanao fanandramana manokana ny mba hamerenany ny ampahafolony ho an'Andriamanitra, satria izay natao hoe mahatoky an'Andriamanitra, mahatoky ny teny izay nambarany baiboly, nambaran'Andriamanitra, ary tsy mbola diso hatramin'izao andro iainantsika izao ankehitriny izany. Faharoa, andao aka ohatra hafa indray isika, dia ny tantaran'ny Jakoba izany, satria voalaza ao amin'ny Genesis 4:20 ihany koa ny 2:20, i Jakoba dia namerina ny ampahafolony, namerina ny ampahafolony ihany koa Jakoba ao amin'ny Genesis 4:20 ary 2:20. Dia zao ny fanambarana ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ary ity vato izay naoriko ho tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra, ary zay rehetra omenao aho i Jakoba dia omeko anao tokoa ny ampahafolony. Nanao fanandramana reo patriarka lehibe anankiroa reo, ary notahian'Andriamanitra manokana ny fiainany, satria nahatoky an'Andriamanitra, nahatoky ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Eny fa na dia hatramin'izao vanim-potoana misy atsika izao azy, dia be dia be ny olona mbola manao fanandramana, an'io fanandramana izay tantaraina ao amin'ny baiboly eo. Zao no teny fikasana izay niresahana teo ao Malaki 3 ihany, fa ny 1:20. Asiko teny mafy izy ny valala noho ny aminareo, ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny, ka dia havanim-bony voalobokareo any an-tsaha manao siny o Jehovah tompony maro. Tamin'izany fotoan'izany ny valala no tena manimba ny vokatra, fa amin'izao vanim-potoana misy atsika izao mety tsy valala intsony. Fa rehefa mahatoky an'Andriamanitra ianao, rehefa mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao, rehefa mametraka an'Andriamanitra ho mpiara-miasa aminy ianao, dia anjaran'Andriamanitra ny miteny mafy
ny valala ozy izy anjaran'andriamanitra ny miaro ny zavatra rehetra zay eo ampelatananao eo amin'ny andiny faharoambin'ny folo de ozy izy hoe ianareo dia ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra fa ho tany mahavokatra ianareo reo malala ny fanandramana izay nampianariny Jesosy ao anatin'ny fahagagana momba ny mofo dimy sy azandrano roa de ny ahatonga atsika ahatoky azy tanteraka amin'ny zavatra rehetra ahatoky ny teny zay nambarany vavan'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra raha miainan' zany isika am'izao vanim-potoana misy atsika izao ndao iverina any am'jaona toko fahaenina isika raha teo ampinanana ny mofo dimy sy ny azandrano roa reto vahoaka be dehibe reto de ny fanontany teny izy ireo ny amin'ny zavatra tranga move ny latsaka avy any an-danitra sa ve isy pasika toy ny tany Egypta voalaza ao amin'ny Exodosy toko faharoambin'ny folo indray ve nametra-panontaniana tamin'ny tenany izy ireo ary ohatra ny fampibitsibitsika mihitsy azy efa hifarana ve ny fanjakan'ny Romanina inona ny tena hevitra zao famantarana izay tsy de mahazatra atsika izao tamin'ny andron' Jesosy de marobe ny olona ny hevitra fa amin'ny fotoana fanafahana avy amin'ny ziogany vahiny de andatsaka mana avy any an-danitra Andriamanitra ka rehefa nahita ny fahagagana momba ny mofo dimy sy azandrano roa izy ireo de netrehitra hoe tonga angamba ny fotoana zay analana antsika ao anatin'ny ziogany Romanina mampalahelo anefa de zao vahoaka liana amin'ny fahagagana fa tsy liana tamin'ny tenin'Andriamanitra ireto vahoaka reto tsy liana tamin'ny tenin'ilay mpanao fahagagana de Jesosy ny vahoaka fa variana fotsiny ny hinana ny mofo dimy sy azandrano roa ny mofo zay mahavoky vetivety no tadiavina izy ireo fa tsy ilay mofo ny fiainana de Jesosy Kristy izany ny famantarana no ny fantohany fijeriny vahoaka sy ny fiainany fa tsy ilay tondroany famantarana de Jesosy Kristy ary zao no namarana ny Jesosy aniny fahagagana nataony iny ary zao ny teny mafy no teneny namaranany azy Jaona toko fahaenina ny andiny fahaenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo Jesosy namaly hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nananareo mofoka voky aza miasa hahazo hoanina mety ho levona fa ny anina maharitra ho amin'ny fiainana mandrakizay de izay omeny zanak'olona nareo fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombo-kase reo malala indraindray dia variana fotsiny isika variana miady hevitra amin'ny zavatra madinika amin'ny zavatra ivelambelany fa ny zava-dehibe de ny fanaovantsika fanandramana miaraka amin'i Jesosy ny mofo zay mety levona vetivety zay nahavariana ny mpanaraka an' Jesosy tamin'izany fotoana zany fa ilay mofo velona de Jesosy Kristy de ohatrany tsy de nyrara iny izy ireo manasanao amin'ity hariva ity mba andray fanapaha-kevitra manokana de ny ametraka an'Andriamanitra ho loha laharany eo amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonao aoka anao fanandramana ka na de mety kely aza ny mety vola miditra ao amin'ny tokantranonao manaova fanandramana matokian' Jehova manaova fanandramana tahaka an'ireo olona zay efa nanao fanandramana nandritra ny taonjato maro zay nahita fitahiana tamin'ny famerenana ny ampahafolony sy nanaova ny fanatitra ho an' Jehova koa tiako ny mivavaka manokana ho anao amin'ity hariva ity mba hahafahanao mametraka an'Andriamanitra ho loha laharana amin'ny zavatra rehetra zay ataonao ka ho feny fitahiana ny fiainanao ary ho feny fanambinana ny zavatra rehetra kasihan'ny tananao iaraka hivavaka isika amarana izao fandarana izao Andriamanitra rainay masina tsara indrindra ny an-danitra misaotra noho ny lesona sarobidy izay nomenao anay tamin'ity hariva ity nianatra makasika ny fahagagana nataon'i Jesosy teo amorony ranomasin'i Galilia izahay de nanaovana fahagagana tamin'ny mofo dimy sy azandrano roa nahavoky olona mihoatra ny 5,000 tompo nisy fahatokiana tanteraka anao tao ary lesona sarobidy izay tokony iainanay
velona amin'izao andro farana izao ny fahatokinanao tanteraka ka mahatoky ny teny nambarany vavanao, mahatoky ny teny nambarany baiboly. Tompo, nianatra ny tsy ambaratelo izahay, ahatonga ny vola eo ampelatananay ho ampy ahavoky mihoatra ny olona 5,000. Tompo, ampio izahay mba tsy handalo fotsiny eo amin'ny sofinay izany lesona izany, mba hanampy anay hanao fanandramana ka tsy ho tahaka an'ireo jiosy nihinana ny mofo sy voky ny trondro ka dia variana fotsiny tamin'ny mofo sy ny trondro, fa Jesosy Kristy ilay mofinaina dia tsy noraisin'izy ireo. Aoka Tompo, hifantoka any aminao mandrakariva ny sainay, ka ny andronay sisa dia hanaovanay fanandramana, ametrahanay anao loha laharana ary ahatonga anay ahatoky anao amin'ny zavatra rehetra tanterahanay. Vavaka ho an'ny mpiaino rehetra, vavaka ho an'ny mpanaraka izao fandaharana izao ianao Tompo hitainy fanapahan-kevitra noraisin'izy ireo amin'ity hariva ity, satria tonononay angatahanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Izay indray aloha ny anio, mino fa nisy lehibe izany raisinao tamin'izany fagagana ataon'i Jesosy izany. Raha pitso ihany koa tsika dia anaty lesona ray vaovao izay mety indrindra amin'ny fiainanao. Manasa anao ary ho avy eto indray raha pitso hiaino izany tenin'Andriamanitra izany. Mandram-pioana tompoko.